Tamin'ny alalan'ny fambolekazy kosa tamin'ny tsy androany ity no namariana ny fiampiarabana tratry ny taona vaovao ho an'ireo fikambanana afaka iray ary nandritra izay fotoana izay ihany koa moa no niresahan'izy ireo mahakasika ny toetra ra-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny andindin'izay rana amin'ny Lova Ramanantsofo. Ny fampitona tejovotovorona ireo mpikambana avy amin'ny fikambanana afaka iray androany tontolon'ny andro anatrika ny lanonana fampiarabana tratry ny taona sy firariantson'ny fikambanana izay tarihan'Andriamatoa Rafalimanana Hery. Fotoana ihany koa nahafahan'ny fikambanana nanatanteraka fambolekazo. Tafiditra indrindra ao anatin'ny fandaharana asan'ny fikambanana afaka iray dia ny asa sosialy sy ny fitsonjovana ny tontolo iainana izany rehetra izany. Fikambanana aloha izany dia manao asa sosialy entiko ihany izany manajara ny tontolo iainana fa indrindra sosialy hitanareo fa sahirana daholo izao ny vahoaka malagasy. Eto izany hita eto daholo ny zana-bahoaka rehetrarehetra raha izay no azo ilazana azy. Tsy misy akolafo eto fa miaraka eto daholo satria izay mihitsy mahafaka iray an'ilay fikambanana. Nanome ny heviny mikasika ny raharaham-pirenena ihany koa Andriamatoa Rafalimanana Hery. Mikasika ny vodian'ny Ramatoa Lalao Rafalimanana angamba tokony sarahana tsara angamba ny politika sy ny maha-olombelona, izay ny fahitako azy. Dia tokony hojerena ilay maha-olombelona satria ataoko fa manana zo izy tokony hamanga ny reniny teraka azy satria samy natera-behivavy daholo isika ireo. Fa nanamarika amin'ny fotoana kosa ny lanonana sy ny fialamboly maro samihafa. Omborono ny vonoina nandritra ity sy lanonana ity.